Ianareo vehivavy, manekena ny vadinareo araka izay mety atao amin'ny tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Faly miarabantsika rehetra indray namako amin'izao fionansika izao. Kopakopa-tanana re amin'ny fofeny fitiavana ny saina miramirana mitsidika anao any amin'ny tokantrano izay misy anao, any amin'ny toerana rehetra izay iarahantsika amin'izao fandarana izao. Loha hevitra androany dia torohevitra ho an'ny dada sy mama, ho an'ny mpivady ao an-tokantranao, velomy mandrakariva ny fitiavana. Io fitiavana io indraindray rehefa mandeha ny fotoana dia ohatry hoe miena zany. Adino le fifampitenenana tiako ianao. Zao ny ambaran'ny soratra masina Kolosiana 3:7-8. Ianareo vehivavy, manekena ny vadinareo araka izay mety atao ho an'ny tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza asosotra aminy. Manana ny andraikiny zany ny lehilahy sy ny vehivavy eo anatin'ny tokantrano. Be dia be ny olona izay rakotry ny fahoriana sy ny olana ary tsy voasoroka mihitsy satria tsy mikolokolo fiainam-pitiavana maharitra ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsy mikolokolo fiainam-pitiavana maharitra. Ny fitsipika fototra ampaharitra ny fitiavan'ny lehilahy sy ny vehivavy ao an-tokantrano dia tsy misy afa-tsy ny hoe fifampieverana. Zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra rehefa namorona ny Adama sy Eva. Ho nofo iray ihany izy roa, ho lasa nofo iray ihany. Ka izao rehefa tsy tianao atao amin'ny vadinao dia aza atao aminao, mankarary azy. Indraindray heverintsika fa tsy mankarary antsika fa rehefa atao amin'ny olon-kafa dia mankarary. Maiza mipetraka eo amin'ny toerany vadinao. Aoka hisy mandrakariva ny teny mamy atao ao amin'ny tokantrano. Aoka hisy ny faneom-pitiavana amin'ny alalan'ny zavatra madinika. Fa ireny dia mamela ny fitiavana. Aza mikolokolo teny marary, avinavina ao anatin'ny tokantrano ao rehefa misy zavatra tsy azo ny anankiray, miavinavina, maraina, mandra-parivo ny andro, dia izany ny zavatra mitranga. Dia mifanao andolo-po eny, dia mifandratra eny ananiny eny. Aza manao an'izany, matoa mifanaiky hivady, dia ny fitiavana no nanosika an'izany. Ny lahy sy ny vavy izay miara-dio amin'ny fiainana dia tokony samy anana fomba rehetra hahasambatra ny anankiray. Aoka atao izay hahasambatra ny anankiray. Indraindray arakaraka ny andehanan'ny fotoana dia ohatra ny hoe miantitra, malazo ny fitiavana, dia mifandratra, fanao teny marary ny sasany aza sanatria dia izao mifanitsakitsaka mihitsy. Ary dia ohatra ny hoe tsisy fitiavana intsony ao anatin'ilay tokantrano, kanefa tany am-piandohana samy milokaloka hoe hifankatia mandrakizay. Rehefa nivady ianareo dia aza mieritreritra ny saraka intsony na inona problema na inona olana izay atao, fa hevitra avy amin'ny Satana izany. Ary izay rehetrarehetra mampiditra an'izany eo anatin'ny mpivady ara-dalàna izay natsangan'Andriamanitra dia manaiky ny torohevitra Satana. Mahaiza mandehevitra, mahaiza mifampihevitra, mikolokolo ny fitiavana. Nisy ny fifanankalozana natao ny fanoloran-tena ho amin'ny voadim-panambadiana ka mandrakizay ho an'ny lahy, ho an'ny vavy. Tokony hiezaka araka ny tratra ny lahy sy ny vavy mba haneho teny voahevitra, teny mamy, teny pitiavana. Tandremo sao dia manafitohina ny namanao, manafitohina ny vadinao, satria tenanao, nofonao, taulanao ihany izy io. Velomy mandrakariva ary ny teny mamy ao an-tokantrano. Karakarao madama, karakarao ramose, miezah mihitsy anao izay hanasoa ny anankiray. Zany ny tokony ho tanjony ny mpivady eo anivon'ny tokantrano kristianina. Ry namako, any ho any angamba sanatria mety misy efa tokantrano tena hoe ambivotra mihitsy, efa miteraka ray, roa, telo, mety manana olana, hitanareo ny tompo. Aza velanjaka ao tokantranonareo ny asan'ny Satana fa manaova teny mamy, faneom-pitiavana dia tahaka ny itiavan'ny Kristy antsika. Andeha hiaraka hivavaka isika. Sotranao izay tompo tsara fa nomenao lesona sarobidy androany. Ny fifandraisan'ny mpivady ho teny mamy, teny pitiavana, ka mafiorina ny fifankatiavan'ny mpivady manomboka androany. Eny mandritra ny fotoana rehetra ary ireo zanaka izy ireo ny
taranaka ny fianakaviana dia ho faly mahitan'izy ireo, tsy ho malomaloka na ho feno fahoriana hiatrehana ny fiaina-tokantrano fa ho tokantrano sambatra. Ireo tokantrano manana problema no any midirany tsehatra ianao Andriamanitro, mba handama ny olan'izy ireo ka hanana fandresena izy ireo. Voninahitry ny anaranao, aza avela mandresy amin'ny tokantrano zanakao ny asan'ny devoly, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.